Misona ny tontolo politika sy ny fanatanjahantena malagasy. Nodimandry tampoka tao an-trano teny akady fotsy androany 20 Jolay mamy Rakotoarivelo. Expert comptable no fianarana nataony ary efa nitana andraikitra maro teto amin'ny firenena ny tenany tao amin'ny Repoblika fahatelo sy tao anatin'ny tetezamita. Teo amin'ny sehatra politika dia mpikambana tao amin'ny antoko-timy izy. Efa nitarika ny reg timy Analamanga ary nitarika ny ankolafy Ravalomanana nandritry ny dinika ho fialanan'ny krizy 7 sy 2000. Niara-diatrany tamin'ny antoko-timy izy ary anisany nahitana azy farany ny lanonana nokarakarain'ny tima teny amin'ny Carlton Anosy ny 9 Jolay 17 sy 2000. Efa ministry ny serasera tany amin'ny taona 2 sy 2000, solombavam-bahoaka nanomboka ny taona 3 sy 2000 hatramin'ny martsa 7 sy 2000. Nandritry ny na parlementazy dia efa questeur teo anivon'ny anteny miram-pirenena ary filoha-hevitry ny ity androm-panjakana ity ary nisahana ny faritany Antananarivo. Ny taona 1 sy 2000 hatramin'ny 4 sy 2000 dia filohan'ny kongresin'ny tetezamita i mamy Rakotoarivelo. Fantatra ihany koa teo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena i mamy Rakotoarivelo. Efa nitantana ny federasiona malagasy ny judo, aveo dia nitarika ny komite olympique malagasy nandritry ny entona. Ny filohan'ny komite olympique malagasy Amperinasa sy teny Andriana Soloniaiko dia nilaza fa nanana andraikitra goavana teto amin'ny firenena i mamy Rakotoarivelo ary tokony izy ny etsika manokana anaovam-beloma farany azy.